Miarabantsika rehetra amin'ity hariva ity no manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Hiaraka indray tsika amin'ity farany herinandro ity. Avy etany dia ny antsipiren'ny vaovao, ny anomboantsika azy dia ny vaovao mikasika ny fahasalamana. Azo isaina amin'ny tanana ny zaza manana lanja mihoatra ny tokony ho izy. Eo ampaterahana na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe gros bébé. Raha ny tatitra izay nataony tompon'andraikitra teo anivon'ny hôpitalin'ny reny sy ny zaza avetsy Ambonianitra. Antony maro no mahatonga ny zaza tsy ampilanja na ihany koa ho latsaka amin'ny tokony ho izy ny lanjany. Fanadihadiany Aina Muriel eo amin'ny sariny Raya Andoniaina. Valoandro volantsoa tovovavy kely rokolao sy fola amin'ny fitonjato izy tamin'ny voateraka. Lanja izay mbola tafiditra tsara ao anatin'ny lanja tokony ho izy ho an'ny zaza voateraka na poids normal. Torohevitra ny men'ny mpampiteraka ny reniny tamin'ny Bevokazy ny fisakafoanana ara-pahasalamana. Sakafo misy vitamine, ohatra voasary, Saika latsaky ny lanja tokony izy avokoa ny ankamaroan'ny zaza teraka raha nambaran'ireo mpitsabo eto amin'ity hôpitaly eto Amboniandra ity noho ny tsy fampitsakafo na koa noho ny aretina nahazon'ny reniny teo ampitondrana voga. Le normal aloha no tena betsaka fa ny gros bébé tsy indraindray fotsiny a. Oharina ny gros bébé sy le faible poids izy indray amin'ireo betsaka. Faible poids ny betsaka. Miankina amin'ny fotoana hitondrana voga hatreo ampiterahana no amaritana ny lanjan'ny zaza iray. Raha sanatria latsaky ny lanja tokony ho izy ny zaza iray eo pahaterahana, tsy maintsy raisina an-tanana amina ivitoerana manokana indray ilay zaza. Araka ny âge le grossesse zany no amaritantsika le izy hoe faible poids sa tsy faible poids. Poids normal ny zaza zany dia tokony entre ny 2,5 kg ny hatramin'ny 3,5 kg. Raha ohatra ny fa latsaky ny 2,5 kg izy dia izay no atao hoe faible poids. Ary raha ohatra mihoatra ny 3,5 kg izy dia izay no atao hoe gros bébé. Satria sana atao amin'ny hôpitaly CHU Amboniandra dia efa misy an'ilay service pédiatrie dia raha ohatra tratran'izay faible poids izay ilay zaza dia tsy maintsy orienté-na amin'ny service pédiatrie. Na dia tsy fahita matetika aza, ahitana natao hoe zaza diso lehibe loatra na gros bébé koa eto amintsika. Matetika ny diabeta mahazon'ny reniny na koa aretina hafa no mahatonga izany. Ijanona eny amin'ny hôpitaly antsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, fanaraha-maso entitra no iarovana sy hitahirizana ireo tavoahangy misy ny oxygène izay ampiasaina itsy amin'ny hôpitaly HGRA. Tsy nisy ny fipoahana fa foity teo amin'ny tavoahangy iray no nitranga tamin'ny 5 ny volana aogositra lasa teo, tsy araky ny vaovao nampitain'ny gazety piseho isan'andro teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity. Raha ny fanazavana moa zany no entin'ny tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany hôpitaly HGRA etsy Ampefilo izany. Aina Muriel sy Andoniaina Raya ihany no nanao ny fanadihadiana. Eto amin'ity efitrano ity no fitehirizana ireo tavoahangy misy oxygène nampiasain'ny hôpitaly HGRA. Ravy no isan'ireo olona 10 nandrak'ity izany. Avy eto no miala ireo oxygène ilain'ireo sampana efatra miandraikitra marary eto amin'ity hôpitaly lehibe ity: ny réanimation médicale, ny réanimation chirurgicale, ny urgencier ary ny bloc opératoire. Isan'andro tavoahangy misy oxygène 530 hatramin'ny 400 no ilain'ny hôpitaly. Tatoato ny tombony isan'ny marary ka tsy ampitsony ny fanjifana oxygène amin'ny alalan'ny tavoahangy ka voatery en réseau no nizarana izany. Somary nibetsaka ny marary tatoato dia ohatra somary efa saika nitovy indray ny fampiasana ny bouteille sy ny réseau de distribution dia tsy niandry an'izay hoe incident zay akory zany zay zao fa efa somary niverina tsikelikely zay amin'ilay réseau de distribution io satria nahoana aloha nahoana dia zava-dehibe ihany koa ny sécurité amin'ny marary sy ny sécurité ny mpiasa. Ny andro ny 5 aogositra teo dia mitsifitra ny tavoahangy iray misy oxygène teto amin'ny hôpitaly. Ny fahanteran'ny fitaovana antsoina hoe détenteur no nitarika ny fuite ary nampitsifitra io tavoahangy io raha ny faharazavana. Tsisy aloha no mipoaka voalohany ary ny zavatra nitranga zany dia
resaka hoe fuite amin'ny source am'le détendeur am'le bouteille d'oxygène zany hoe rehefa mampiditra n'le détendeur zany am'le bouteille de mety misy fuite ny antony maro samihafa poana bouteille d'oxygène zany ke zava-doza be fa fuite c'est incident mety mitranga amin'ny source d'oxygène rehetra io na réseau de distribution zany no ampiasaina na bouteille de mety hitranga foana izay atao hoe fuite zay ho an'ny sampana fony satra manokana tavoangina oxygène 5 na enina isan'andro no ilaina ato amin'ity hôpitaly ity. ajantsika eo ny vaovao mikasika ny fahasalamana sy ny tontolon'ny hôpitaly amin'ny ankapobeny fa hivadika lafomba vaovao mikasika ny fanambiazana isika naritra ity herinandro ity no entina taminao isan'andro. Ny vaovao mikasika ny kitapo efa teto ny kitapo vidiny eny amin'ny friperie teo any koa ireo vidina teny amin'ny magazay ary ny omalitsika dia injery reny kitapo vita amin'ny tsireny na ny sandrify no ahafantaran'ny besin'ny maro azy. Ho amin'ny ity androany ity ny kitapo vita amin'ny hoditra kitapo vita amin'ny hoditra izay tany amin'ny folona 5 taona lasa izay isan'ny tena nankafiziny zaza malagasy. Manahoana zany tsenan'ny kitapo vita amin'ny hoditra izany amin'izao fotoana izao, inona ny olana sedrain'izy ireo? Nanao ny fanadihadiana Santatra Ramananarivo naka ny sary kosa Yves Janel. Eto amin'ny tsenan'ny komina andeha hijery tsena eto i Clémentine mijery kitapo entina hianatra. Tena tiany kitapo hoditra saingy tolo lafo ny sarany raha ny fanazavana. Mafy le izy dia tsy dia mora simba na simba le izy dia afaka mbola amboarina ihany. Mafy le izy dia tsy dia mora simba na simba le izy dia afaka mbola amboarina ihany. Tena vidin'ity. Isan'ireo nampiasa ny kitapo hoditra fony fahazazy ity renim-pianakaviana ity, tadidiny tsara ny fahatezan'ny kitapo sy ny avesarany tamin'izy mbola nianatra. Izy zany amin'ny voasarimakirana fanadiovana anazy. Dia izy kosa aloha mafy taona ny saina akoatra le vita vazaha sinoa ohatrohatr'izany 6e dia nanomboka 4e mangamba vao simba le izy ary tsy simba fa ohatra ny hoe leo dia apetraka zany. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa ny mpivarotra kitapo hoditra eto amin'ny tsenan'ny komina. Ireo tovavy manaraka lamaody sisa ny tena voasarika amin'ny kitapo hoditra. Ohatra aloha amin'izao fotoana izao zany dia miankina amin'le fahefan'ny ray aman-dreny. Fa le izy zany tokony hoe be da be mividy azy. Ny voasarika eo amin'ilay kitapo hoditra satria manaraka an'le toetrandro. Dia tsy le ohatra ny hoe somary poketra lehibe zany mazaka classeur ohatr'izany. Tsy ny mpianatra loatra intsony no tena mpanjifa ny kitapo hoditra eto amin'ny komina. Ny aniakatra be mividin'ny akora fanamboarana itony kitapo hoditra itony. 2 alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny vidiny iray. Mahatra antaonany maro ny kitapo iray, saingy ankehitriny adiny izany no ny fitobahan'ny kitapo vita sinoa. Eo amin'ny vaovaon'ny fandriampahalemana ny talata lasa teo jiolahy maromaro voaroroy no ny asa nataony tamina resaka kidnapping no voasambotry ny gendarmerie pirenena no entina teny tsy afamo ireo voaroro ireo saingy nitsoka i Angelo iray amin'ireo mpanao kidnapping voatifitry ny mpitandron'ny filaminany izy raha iny nitsoka iny maty vokatra izay tifitra nahazo azy izay. Dinare mampiatona no mamerina amintsika ny zavanitranga tamin'ny lalana makeny tsy hafa. Tamin'ity lalana ity kilometatra tsy hatongavana ny fonjany tsy hafa tamin'ity no nitsoahany Angelo. I Angelo ity mitana basy eto amin'ny sary everina fa tena tompon'antoka sy mpandray anjara feno tamina fakanakeriny maromaro teto Andrenivohitra sy Tolaniaro ary Tomasina. Ny alohan'ny minitra farany natao anatin'ny fiara azy, nilaza ny te hivoaka sy hivalan-drano i Angelo. Tsy nanaiky ny mpiambina, no niela tsy ary nitsony, no vakiny ny fitaratra, nivoaka, raikitra ny fifanenjehana, voatifitra i Angelo, tsy tanany ainy. Ety amin'ity lalana mitondra makany amin'ny fonjany tsy hafa ity no nitrangany ilay fitsoahana gadra iray. Fitsoahana izay tsy voavoalohany no nitranga na eo amin'ireo gadra mivoaka namiditra ny fonja iny ireo fepetra raisy ny tompon'andraikitra mahakasika izany ary manahoana kosa ara ny fanatanterahana ireo fepetra ireo mba tsy sehoany nitranga tahaka izao intsony.
Ny vaovao fandriampahalemana fa andeha ho an'ny Mahajangitsika ao anatin'ity fanadihadiana ity mandritra izao fotoam-pialasasatra izao miroborobo izay tsy izy ny fanasana fiara ao Mahajanga vokatry ny fahamaroany ireo mpialasasatra tonga maro any antoerana tanora maro avy any Mahajanga ihany koa no roboka manao izay asa fanasana fiara izay 10 raha kely indrindra no vitan'ny mpanasa fiara iray 4,000 raha ambany indrindra nefa ny vidin'ny fanasana fiara fanadihadiana eo amin'ny sary ny Viva Mahajanga. Bizina mitorina amin'izao fotoana izao eto Mahajanga ny lavage na ny fanasana ireo fiara na ny moto izany. Tsara ny tsena ho an'ireo mpanasa fiara ankehitriny satria amitobaka izay tsy izy ireo mpiala sasatra eto an-tampon-tanàna Mahajanga ka tafakatra hatramin'ny 10 ny fiara voadion'ny olona iray anatin'ny 4 amby 20 ora. Fanzay zany ny tsena zany mahafinaritra be maro am'izao tsara koa ny problème zany zany le prix zany samy tsy manao prix fixe zany fa samy amin'ny prix zany le olo e izay eto zany dia ohatrina ohatra manasa fiara ray ohatran'ity zao 75 000 navanay ndraiky dia ohatrina ohatra ny tena ambany indrindra le farana ambany zao 25 15 000 olo tena mba mandroso aloha izy amin'izao fotoana zao satria be vakansy mandeha any plage mandeha izy maloto ny mobile mitsaratsakana zany makahitry mandehandeha kely amin'ny tsena. Asa tahaka ny asa rehetra ny fanaovana lavage ka ilaina fitaovana madindinika ihany koa toy ny vovon-tsavony chiffon jaune, éponge, sio, ny rano indrindrindrindra ny sarany kosa miankina amin'ny tompon'ny fiara ihany ary izay fanarahany ny rototo. Maro ny toerana ahitana ny mpanao lavage eto an-tampon-tanàna Mahajanga ka misy andian-tovolahy maromaro manatanteraka izany toy ny etsy amin'ny jardin kely izao ohatra sy ny etsy amin'ny postra malagasy. Amin'ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao iverenantsika kely izay resaka fialan-tsasatra izay saingy teto Antananarivo ihany koa ao anatin'izay tapany faharoa izay ihany koa no anarantsika ny fanadihadiana mikasika ny fanambarana nataon'ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana tamin'ity androany ity ny maresaka avy any ivelany ny any Bamako sy ny any Syrie no isan'ny mitana ny sain'ny besin'ny maro amin'izao fotoana izao rehefa avy eo mianary. Mialany se tapy vaovao zareo tena tsy manatsala mihitsy angiry zany la fatatrao paty matsiro patrotrizao filmy mirary zahazanao misy etapy le paty vaovao fananandava sa misy etapy magnano ny matsiro pesakasiao matakany rino arosizao misy etapy le tsiro vaovao. Telma, réseau numéro 1 à Madagascar. Telma, toujours plus pour vous. Extra propre, solution baconal, numéro 1 sa terra. Extra propre, manalantas rehetra propre sady manavetra. Extra propre, similam kuska mafeny fa divan lavanao bare. Extra propre, ampiasa fa tsisy ohatrany zao maneran'izao tontolo zao. Extra propre, extra propre. Mancha B, extra, Roro B, extra, tena extra, extra, numero 1, extra, Yuvaluhani, extra propre, Tiskarati koa. Vidiny ronjato ariary. Ni Mada Pro sy ni SW Pro manolotra ho anao 10e anniversaire groupe Wawa. Anasana manokana ilay mpanakanto vahiny fanta-daza Matthew Stone. Anolotra seho tena miavaka ny groupe Wawa au grand complet. André Anzaro ihany koa Black Nadia, Balita Ochocho, Shine, Omni Coliseum de Madagascar Antuzumbe, Nialade 1er septembre toute Luand, média officiel, Viva, sponsor officiel, Telma, toujours plus pour vous, THB.
tonga so amin'ny tapariny faharoa ny viva événement ny anomboantsika azy ny zava-misy etsy amin'ny 17 hektara misy tokoa ireo mpivarotra voankazo avy any amin'ny faritany ary saika avy any amin'ny faritany ny amidy ny reto mpivarotra ireto zay ihany koa no isan'ny ankafizin'ny mpanjifa azy ary ireo zay olona avy any Morotsiraka no tena mpanjifa sy mankafy any reto karazana voankazo ireto. Nanao ny fanadihadiana Zora Miandro. Tamatavy kely mihitsy no iantson'ny mponina eto 17 hektara ity toerana ivarotana ireto voankazo avy any amin'ny faritra Atsinanana ity. Izy no media, izy no mivarotra izany eto, teraka Toamasina ny vehivavy. Mivarotra ireto voankazo ireto fotsiny no ataony eto an-drenivohitra. Efa ela mihitsy zany tondra entana teny Besarety dia tonga eny dia nahitahita tsena taty dia lasa mivarotra taty. Ka le entana ohatra ny entana avy any Tamatavy daholo zao dia reny Ampalibe ny Akondronahy reny. Ny entana avy any Tamatavy daholo eto dia zany atao hoe Tamatavy kely. Fianakaviana kely izy no eto. I Odette reny mpianakaviana no miandraikitra ny fakana entana ny Toamasina. Isaky ny alahady izy no miainga miazo any Toamasina aka ny entana. Entana amina kilao maromaro no entiny miverina avy any isaky ny alarobia. Tsy mora ny mitondra ireo entana ireo. Mety mitady mba atonontono hoe ohatra n'inona ny tokony azo alaina. Sady ianao zany mila an'le tsara fa tsy hoe finaritra hoe maka hoe ty entana dia alaina daholo le izy zany. Mandrapatonga ty le izy dia kolokoloina tsara. Ohatra ny hoe pane zany tondrana an'io avy any dia atao asiana ravina zany mba tsy hanimba an'le lokony zany. Satria le izy tsy maintsy tarehin-javatra ny vidianan'le olona le izy zany. Nefa misy trano mihitsy ny tarizana anazy ety dia apetraka amin'ny tany mangatsiatsika le izy amin'izay tsy. Aranty toy izao ny entana tonga eto an-tsena. Voandalana raha avy any amin'ny faritra ny fahitana azy. Eto Antananarivo anefa, ireo tsy mba afaka niala sasatra any amin'ny faritra, anararoatra ny vokatra ny faritra no tena mpanjifa. Vidiko teo Ampalibe, mahatonga ny vidy an'izy ety ka dia ohatrany mba sadrany vidy an'entana rehefa any Morotsiraka dia aleo dia ohatrany mba vidiana satria ety zany mba ohatrany any amin'ny faritany zany rehefa mahavidy an'izy ety katra. Sadrale makany isa taona dia zao mbola salasa aloha dia mba hoe vidiana ety izy zany mba pseudo vacances zany le izy zany raha tsorina andresaka. Ty zany tsy dia misy aty Antananarivo fa ety ihany mba misy any Oviala ohatry zao. Izy zany ohatry ny sakafo tsy dia mba hita firy aty Antananarivo dia mba andramana hohanina foana zany zay zava-tsy hita aty Antananarivo. Vitsy ny tsena ahitana karazana entana toy izao eto an-drenivohitra. Midika izay fa mbola malalaka ny tsenam-barotra ho an'ireo vokatra avy any amin'ny faritra eto. Ny indro kely vitsy amin'ireo tantsaha no afaka mitondra ny entana miakatra eto tahaka izao. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena mandalo fotoan-tsarotra ny kitapom-bola mpanjakana. Vaovao efa tato anatin'ny andro maromaro no nahinona izay saingy tamin'ity androany ity no nitondra ny antsipe ny kasika izany ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. 320 miliara ariary no vola tokony ho niditra kanefa ny tsy tafiditra. Maro no mety ho fiatraikany izany eo amin'ny toe-karena saingy ndeo aloha ho arahantsika ao anatin'ity fanazavana no entiny mamboaka fetrany aina ity mikasika ireo tarehimarika rehetra nomeny ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana androany. Tsy mifanaraka tamin'ny tombana natao tany am-piandohana ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Hatramin'izao vola mitetina 320 miliara ariary no elanelany eo amin'ny vinavina teti-bola sy ny vola tena niditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ireto ny anton'io. Ny voalohany 220 miliara ariary vola tokony ho azo avy amin'ny aba alohan'ny fampidiran-tsolika no tsy tafiditra. Ny anton'io dia ny fanafoanana ny etran'ny solika na ahafahana ny tazona ny vidiny eny amin'ny tobi-dasantsy. Ny faharoa ny jirama. Voatery tsy maintsy manetsina vola 20 miliara ariary isam-bolana ho an'ny jirama ny fanjakana. Vola izay tsy dia voazava loatra fa ahitana tsy faiza mitantana eo anivon'ity orinasa mpanjakana mpamatsy jiro sy rano ity. Ny fahatelo ny fandanim-bola ny androm-panjakana sy ny ministera tsirairay ny vola natokana ho azy ireo. Matetika loatra ny fioaran'ny ministera isan'ny tokana ny fepetra famoahana vola eo anivon'ny kitapom-bola mpanjakana. Tamin'ny taona 2024 fotsiny ohatra 750 ny famoaham-bola ny ministera raha toka 850 ny tokony ho izy. Io ilay taux de régulation no faritany tahirim-bola mpanjakana. Raha mitoy ny elanelana mandrapatapitry ny taona
ho tafakatra hatramin'ny 700 miliara ariary ny elanelana sy vola tsy araka ny tokony ho izy ivoaka, toe-javatra izay tena nahirana ny ame azy. Hatreto anefa aloha tsy mbola nanao planche à billets sy findramam-bola tsy araka ny tokony ho izy ny fanjakana ary mbola voatazona ny tahirim-bola vahiny malagasy. Zay ny mikasika ny taremarika fa tahaka izao ny fanazavany tale jeneraly tahirim-bola mpanjakana momby ny toedra raha iny tsy sempotra fa mandalo fotoan-tsarotra ihany, efa nieritreritra ny fepetra tokony ho raisina ny kitapom-bola mpanjakana ary manao antso amin'ny rehetra amin'ny itadiavana vahaolana. Hoentina aminao indray izao ny fanazavana avy amin'ny tale jeneraly ny kitapom-bola mpanjakana. Politika interventionniste ny fanjakana, io no ilana fijerevana voalohany raha ny fahitan'ny tale jeneraly ny kitapom-bola mpanjakana azy. Ny ampahany betsaka amin'ireo vola very dia vokatry ny etra tsy tafiditra avy amin'ny solika. Tsy afaka miziroziry fotsiny isika hoe ohatra izao dia amin'ireo le fampiantonana ny etra miditra ireo ihany koa ty tokony mba hifandiniana amin'izay ny vola tokony miditra amin'ny aty amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa tsy ho ahantona tony. Za efa tsy miresaka ny fampiantonana ny any amin'ny fond d'entretien routier izay tena marikaikaika maharatsy ny lalana amin'izao fotoana izao tsy misy entretien satria ny vola any koa mbola manjatonjato ny lavitrisa ariary ihany koa no miantona no io rehetrarehetra io. Ireo zany no tiana mba hisintomana ny fitantanana ny orinasa mpanjakana ihany koa dia miteraka olana. Ny jirama ny voatondrom-bolotra voalohany, ny olany jirama dia tahaka izao. Be loatra ny vola lanin'ny jirama amin'ny fividianana solika. Miopapana, izay no nilazan'ny tale jeneraly ny kitapom-bola mpanjakana izany. Ho azy, ilaina aingana ny fanaovana fitsirihana atao anatin'ny fotoana fohy. Zavatra angatahana voaloha zany dia zao hoe voalohany ataovy ny audit des charges. Io solika io indrindrindrindra. Tena io tokoa ve ny fandaniana ilain'ny jirama mba hamikarana ny énergie eto amintsika. Dia toy izany ihany koa le audit des charges ihany ao anatin'izay koa poste anankiray hitanay tena be dia be dia ty ilay branchement illicite. Ho an'ny ministera sy ny androm-panjakana tsirairay, verenana jerena ny fandaharana ny laharam-pahamehana. Ny voalohany dia ny karama sy ny fisotrondronono, manaraka azy eo ny fividianana. Ireo ny tokony hifantohana ny fandoavana azy fa tsy ny fandaniana hafa intsony. Isan'ny voaresaka tao anatin'ny fanadihadinana ratsika teo ireny ny mikasika ny politika nampiarina tamin'ny volana lefa ny fanjakana any amin'ny sehatry ny solika nandritra ny taona maromaro dia io politika io no nahafahana nitazona ny vidin'ny solika tsy hiakatra be na dia teo azy ny fiakarany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny olon-tsotra mety azo heverina ve ny hanajanonana ny izay fanomezana vola amin'ny sehatry ny solika izay ka mety ampiakatra ny vidin'ny solika eto amintsika. Mamboaka fetrany aina Siv Janel no naka ny feondro olon-tsotra. Sarotra anahirana ireo amin'ny ankapobeny no ao an-tsain'ny olon-tsotra vantany vao miresaka fisondrotan'ny vidin-solika. Isan'ireo ny mpamily fiarakaretsaka izay tena mampiasa ny solika amin'ny fivelomany andavanandro. Dia efa endakenana zany ny fiainana aloha zany dia efa tsy maintsy zakaina izay zava-misy akinona moa azo atao. Tena misy fiatsaika mihitsy raha ohatra tsy manampitsoana fanjakana amin'ilay izy fa zany taksi zao tsisy ninina mihitsy tena tsisy fa zao zao na very somaro mbola tsy hanina mihitsy fa tokony ampian'ny fanjakana ihany ilay izy amin'ny resaka vidin-solika aloha zany. Tokony tazoma amin'izao aloha ny vidiny fa zao rehefa endrana be no mananina anazy, tokony tazoma amin'izao ihany ny vidiny aloha. Na izany aza, raha toka tsy maintsy hirosoana ny fampiakarana tsikelikely ny vidin-solika, tsy maintsy hiafiana ny fisondrotana ho an'ireo olon-tsotra mampiasa fiara. Ny fahitako an'ilay vidin-solika moa zany efa ny raha malala foana zany efa miakatra tsikelikely ilay izy, miakatra foana. Dia efa tsy maintsy dia efa hiainana zany izay. Tsisy hoe ho asa rotina na ho atao ahoana fa dia izay zany no raha fandrina aloha ve tsy aleo tazomina amin'izao ihany mba tokony satria arakaraka efa mividy zany
dia izao manjary mampiakatra be ny vidin-javatra rehetra miakatra. Hatramin'ny farany ity taona ity no hitazonana ny vidin-tsoloka eny an-tsena amin'ny vidiny amin'izao ho fitsinjovana ny vahoaka. Manahirana moa tamin'ny firenena vakim-padilana ohatrany hoe zanaka zala ihany no eo nefa ndraindray sasany tsy manana sy le trekefa le tena za tsy mametsiny an'le zanaka zareo hoe manao politika fa mba tena miomana zany tsy maninona. Ny tontolon'ny tanora mikasika ny raharaham-pirenena ny raharahakapobeny eto amin'ny firenena mihitsy no resahana ao anatin'ny fandarana andao resahana rahantsika aoriana ny vaovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ariva ity. Eo amin'izay tontolo ny raharaham-pirenena izay ihany dia manomboka miverina eny an-tsehatra indray ankehitriny ny kandida isa tokony amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena. Tamin'ity androany ity no tany Fianaratsoa ny kandida Hery Rajaonarimampianina izay nampiseho voalohany tamin'ny vahoaka ny fisian'ny fikambanana izay manohana azy hery vaovao ho an'ny Madagasikara raha ny fanazavana azo avy any Fianaratsoa dia feno ipoka ny kanjana Pasambazaha nandray izany kandida ho filoham-pirenena izany. Tany Mahajanga kosa indray ny Prime Ministre teo aloha Andriamanitoa Camille Vital tamin'ity androany ity nilaza ihany koa homary ny PDS n'Antananarivo Edgar Razafindrava fa dia miandry ny mpisolo azy amin'ny toeran'ny PDS izy amin'ny hialany amin'izay toerana izay izy izay efa nametraka ny fametram-pialany nandritra ny fametrahana ireny antora taratasy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Eo amin'izay tontolo ny politika izay ihany dia namorom-panao gazety tesy amin'ny Hôtel Colbert tamin'ity androany ity ny fikambanana faritra Miaramandroso ity fikambanana ity izay nilaza ny paikady hoentin'izy ireo hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana manaraka rehetra amin'ity taona 2024 ity. Hery Rajaonarimampianina no heverina izany fikambanana izany ho toanana arahantsika ny ampahany fanazavany hoentin'ny fikambanana faritra Miaramandroso. Fantatrareo tsara fa tonga ny fifidianana filohan'ny repoblika Atsoatsy dia tsy maintsy maka position zany zay faritra Miaramandroso. Zay dia tonga ny députation dia andatsaka koa any amin'ny faritra maromaro zany. Iverenantsika ny vaovao mikasika ny sosialy ny fambolena ny anana amin'izao fotoana izao raha fanazavana azo ho an'ireo mpamboly dia azo lazaina fa tsara ny vokatra tamin'ity taona ity. Ho an'ny mpivarotra ihany koa dia milaza fa azo iroranana amin'izao fotoana izao ny vidin'ny anana. Isika raha teo mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina. Nanao ny fanadihadiana Dina Andriamampiapona. Mpivarotra any aty Ambandi voahirana roanjato ny tokony mianana eto na izany azy mbola zara raha malafiany izy androany. Tsena tsy misy tsena iny efa soratra lafo be amin'izao. Misy 5,000 misy 2,000 arakaraky ny soratra. Na mbola tsy midangana aza ny vidin'ny legioma mbola tsy azo lazaina ho mora izany amin'izao fotoana izao. Tsy misy izy izao satria maina ny andro tsisy orana dia vidiana lafo na rehefa karazana zava-maitso izany dia lafo daholo. Zao ny salady lafo 500, 700, 200 amin'ny famorana efa izy 300. Ety Apotony kosa indray ampy hamelomana amin'ny fianakaviana ny fambolena legioma na tsy azona tombony be loatra aza. Ny amboleko eto zao katsaka dia anampy dia salady villa re zao ho an'impo zay zany zavatra amboleko eto amin'ny toerana ity. Katsaka zao teo amin'ny roa volana teo zao reny namboleko an'izao katsaka hitantsika maniry zao. Fa ny anana io zao tapabolana zao reny anana vao mititily reny. Izy no Hamarson isan'andro manomboka amin'ny ray tolakandro izy no manondraka ireto volony ireto. Ho azy voavokatra ny anana dia efa misy maka tsy lafo nefa tsy mora ihany koa ny vidiny ary vao miakatra ny vokatra asaina ny tany dia miverina mamboly indray. Dia ireo vokatra zao ve ho anareo ao an-trano ihany sa hoe ho amidy? Ve zany amidy
amidy fa tsy voatery hoanina daholo zany fa mba atao vola zany le sasany. Fotoana farapara mahatsara ny anana ny fiafaran'ny ririnina tahaka izao. Mitombo anefa ny asan'ny tantsaha satria manahirana ny resaka rano. Animba ny anana indray koa anefa ny fiavian'ny orana. Na izany, zaka ny fahefa-mividin'ny rehetra foana aloha ny anana treto. Anana izay tsy misy fotoanany fa misy hatrany mandavataona. Zay ny mikasika ny anana fa hijana amin'izay sakafo izay ihany sika fangaro sakafo iray tena be mpampiasa ny vinaingitra na ny vinaigre. Inona ny tsara, ny mena sa ny fotsy? Misy ihany koa ireo mivarotra ny vinaigre amin'ny atsinjarany miala amin'ireny tavoahangy izay misavona tsara ireny. Tahaka ny ahoana ny mety fiantraikan'izy ireny amin'ny sakafo raha toka tsy voakajy tsara ny fanamboarana ny vinaigre. Santatra Ramananarivo no mitondra ny fanazavana. Ny mpivarotra lasary dia tsy afa-miala amin'ny fampiasana ny vinaingitra rehefa hanafangaro izany. Anisan'izany ity mpivarotra lasary manga ity, ho azy vinaingitra iray ihany no fampiasany, miankina amin'ny mpividy kosa ny abetsahany. Misy sary zany le vinaigre dia misy soratra dia andramako mihitsy le izy hoe ahoana ny tsiron'ity vinaigrako ity androany. Dia raha voale matsanjotsanjo dia lasa betsaka ny vinaigra ampiasaiko moa, raha voale manifinify dia kely ny vinaigra. Misy ny olona tia vinaigra, misy ny olona tsy tia vinaigra. Dia arakaraka izay tian'ny olona, misy raha vao mitifitra kely fotsiny dia ohatr'izay hozy ny olona dia ajanona. Ho an'ny hotely tahaka izao indray, efa misy ny fahatrarahana amin'ny fanaovana ireo fangaro amin'ny lasary. Tahaka izao izany. Taka 5 sotro dia vinaigre 2 sotro. Satria arakaraka iny ilay zavatra ao ampiasaina dia amin'iny mifangaro tsara ilay izy. Ny vinaingitra fotsy no tena mahasarika ireo mpanjifa. Misy isan-karazany etỳ an-tsena ary mety hahatratratra amin'ny 10 degré ny heriny. Mampitaraina ny maro mankarary ambavafo na mankarary hata anefa ny vinaingitra, indrindra ny vita amin'ny alcool. Andaniny anefa voalaza fa mitsaby ihany koa izy ireny, tahaka ny vinaingitra vita amin'ny paoma. Zay ny maresaka avy eto an-toerana amin'ny maresaka avy any ivelany. Tondra-drano ny any Bamako amin'izao fotoana izao, taorian'ny 720 ora izay nikijan'ny orana. Farafahakeliny 420 no maty vokatry ny fiakarany renirano Niger, anarivony ihany koa no traboiny. France 24. Tsy nisy nanapo izao zava-mitranga eto Bamako izao, nilatsaka ny orana. Ora vita taorian'izay anefa, dobo-rano avokoa ireo faritra be olona indrindra eto Bamako. La brusque montée des eaux avait la loza voajanahary io saingy tsy natohitra izany ny ankamaroan'ny trano. Ny trano vato rehetra sisa no mijoro, ankoatr'izay rava avokoa. Efa polo taona lasa no nisy izao farany. Na izany azy, tsy mbola tafakatra toy izao ny avon-drano. Efa tia amin'ny 10 metatra ny rano, raha tsy mihoatra ny 10 metatra izany raha misy. Elle ne passait jamais les 5 mètres. Eto hoe ankoa, fokontany be olona indrindra eto Bamako, saika tsy dia manara-penitra avokoa ny fanondrinana. Betsaka noho izany ny maty, mahay mierinaratra avy amin'ny filina latsaka ao anaty rano. Tsentsina avokoa ny fivoahan-drano sy ny lakan-drano rehetra, ny foan-drano avokoa ireo sendra azy. Namoy olona 7 ao, ny vadiko sy ny zanako rehetra. Eto Brankomi kosa, manangona ireo mbola azo raisina ao amin'ny tranondrava ny mponina. Efa mandeha ihany koa ny famonjena raha ny fanambarana navoaka ny mpamantatra ny toetrandro mbola hilatsaka ny orana atoato. Momba ny raharaha sirianina nanoloana ny voka-pifidianan'ny parlemanta britanika izay nivoaka maly izay nitsipaka moa zany ny asa miaramila izay ho atao an'ny Siria dia naneho ny heviny avy hatrany ny Amerikanina tamin'ny alalan'ny ministry ny fiarovana. Ndeha raha antsika ny ampahany fanazavana no entiny. The British have been very strong in condemning. Nanameloka mafy ny fampiasana fitaovam-piadiana simika ao Siria ny Britanika. Use of chemical weapons. Tsy ampiovy izany heviny izany ny voka-pifidianana nataon'ny parlemantany. Our approach is to Ny tanjonay dia ny hitadiavana ny firaisan-kina iraisam-pirenena hiara-nohitra izany. that we'll act together.
fandeha iverenantsika mikasika iny fanapa-kevitra ny raisin'ny parlementaire britanika iny ny parlementaire izay nitsipaka moa zany ny eritreritry ny mpanatanteraka ny amin'ny handeha hanafika any Syrie parlementaire misy 5.9 no nitsipaka tamin'ireo 2.7 izay nanao fifidianana tsy maintsy manaja izay fanapa-kevitra izay ny gouvernement ny David Cameron. Efa nilaza ny anazy izay voka mpifidianana nataon'ny parlemanta izy. 10 ny elanelan'ny isam-bato sy iaraka izany nivalin'ny fanontaniana napetraka i David Cameron amin'ny andraisan'ny Grande-Bretagne anjara amin'ny fanafiana ao Syria. Toanako ny fitadiavana vahaolana amin'ny fampiasana fitaovam-piadina simika ao Syria. Saingy mazava ny fanapa-kevitra ndraisin'ny parlemanta britanika misolo tena ny hevitry ny vahoaka fa tsy ilaina ny fidiran'ny miaramila britanika amin'ny raharaha io. Azoko tsara ny hevitra izy ireo ary miasa araka izay ny gouvernemanta. Na tsy aza ny valitan'ny parlemanta tombotongilany ihany anefa i David Cameron. Volanezaka ny andresy lahatra ireo solombavam-bahoaka efa niasa 10 taona mahery avy amin'ny tokony misy azy izy. Taorian'ny filazana fa nampiasa fitaovam-piadina simika ny fitondrana siriana nandritra ny fanafiana ny 2 aogositra lasa teo tao Damasy dia mirona makany amin'ny hevitra États-Unis sy la France i Grande-Bretagne anamafy ny fisian'ny miaramila ao Méditerranée. Omaly niemotra amin'io hevitra io i Londres saingy raha nambarany ministry ny fiarovana dia tsy ampitsahatra ny mety ho fanafiana ao Syria izao fiamorany Britanika izao. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity ankasitrahana ny fanaranao zany hatramin'ny farany dina André Mampiatona no hanolotra ny vaovao amin'ny fiteny frantsay aorian'ny fandaharana ndahoresahana iarahana amin'ny Aina Rakotonjanahary raha ampitso amin'ny 7 orasy fa ny fotoanako aminao indray eto amin'ny Viva Événement. Pero matoko.